araka tanterana taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia tafakatra 7.70 ireo namony ainty vokatry ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny taona vaovao ka hatramin'ny andro any. Miisa enina indray moa ireo namony ainy tato anatin'ny herinandro izao teo anelanelan'ny 9 janoary hatramin'ny 12 janoary raha nitatitra ministera ny fahasalamana omaly natratra 700 mahery kosa ireo tranga nanomboka amin'ny fiandohan'ny taona araiky amin'ny 24 ity hatramin'ny sabotsy lasa teo ankoatra ny fepetra iraisan'ny rehetra mandray ny fepetra manokana ihany koa ireo sampandraram-panjakana maro samihafa anakana ny fianaka ny valana retina coronavirus misaina rahalamindray. Telo ny tatitra isan-kerinandro nataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nanomboka ny 2 janoary raiky amin'ny 24 hatramin'ny 12 janoary raiky amin'ny 24 tao anatin'ireo vanim-potoana ireo 7.70 ireo olona namony ainy vokatry ny COVID19 teto Madagasikara. Teto Analamanga ny 7 tamin'izy ireo 9 tao Mahatsiatra ambony 2 tao Vakinankaratra 1 tao Alaotra Mangoro ary 1 tao amin'ny faritra Melaka. Nahatratra 770 kosa ireo tranga vaovao izany hoe olona voan'ny coronavirus teo anelanelan'ny sabotsy 2 janoary hatramin'ny zoma 12 janoary raiky amin'ny 24 niakatra trany ny saranisan'ireo tranga vaovao raha ny andotanisana vokan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatramin'ny fiandohan'ny taona raiky amin'ny 22 efatra amin'ny 309 ny tranga vaovao ny herinandro voalohany 300 ny herinandro faharoa ary tafiakatra 277 ny herinandro fahatelo ny volana janoary raiky amin'ny 22 raha ny antotanisa ny voaka farany omaly efatra amin'ny 309 ireo olona mbola tsaboina noho ny aretina COVID19 amin'izao fotoana izao. Ny faritra Analamanga trano no ahitana tranga vaovao betsaka indrindra ary olona namony ainy be indrindra hatramin'ny fiandohan'ny taona raiky amin'ny 22 ankoatra ireo fepetra efa napetraka ho an'ny faritra Analamanga manokana sy ny renivohitra nandray fanapakevitra ny Nizarana CVO anko ireo sampandraram-panjakana isan-karazany ary nanamafy ny fepetra sakana amin'ny fidirana isaky ny sampandrara isan'izany ministera maro toy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny ministera ny fahasalamana. Androany kosa no Nizarana CVO tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra tanjona ny arovan-tena amin'ny fiparitana ny vala retina izay misy amin'izao fotoana izao hoy izy.